Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Manefy antsika ao anaty fahoriana Andriamanitra. Izay indray avana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha ny Baiboly no jerevantsika dia miverimberina matetika izany teny hoe fahoriana izany. Teny tsy tiantsika io, kanefa na tiantsika na tsy tiantsika dia efa nampiomanin'i Jesosy Kristy ny amin'izany isika. Ety amin'izao tontolo izao izy no ahitanareo fahoriana. Izany hoe tsy maintsy miatrika fahoriantsika ety amin'izao tontolo izao ety, ary raha voateraka ny zaza dia efa mitomany avy hatrany. Ary raha tsy mitomany ary izy dia izay no atao hoe tsy ara-dalàna. Izany hoe mety misy olana anao matoa izy tsy mitomany. Ka raha fiainana tsy misy fahoriana mihitsy dia fiainana mety misy olana izany. Fa ny fiainana ety amin'izao tontolo izao dia fiainana misy fahoriana. Ka raha mandalo fahoriana ianao, angamba mety fahoriana ao anatin'ny tokantrano. Tsapanao hoe ory ianao noho ny olana samihafa izay atrehanareo anatin'izany tokantrano izany, na olana avy amin'ny azanako ao zany, na olana avy amin'ny vadinao zany, na olana avy amin'ny manodidina anareo zany, dia mitondra anao fahoriana ilay izy. Dia aza taitrany amin'izany rehefa fa izany nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary mety olana ihany koa izy aminao manokana, zany hoe mety hoe niara-pahasalamanao. Efa fahoriana ihany koa ny aretina sy ny karazana fahazaran-dratsy izay tsy mety afaka eo amintsika. Efa fahoriana daholo zany izay entintsika. Miala elo vokatry ny fisarahana amin'ireny havatiana rehetrarehetra ireny dia efa fahoriana entintsika daholo ireny rehetrarehetra ireny, satria izay mihitsy hoe nidona ampahoriana. Dia be dia be ny karazana fahoriana, ataoko fotsiny hoe ny fahalafosan'ny vidim-piainana, ny fisian'ny zavatra samihafa eny amin'ireny any amin'ny toeram-piasana izay misy ianao ohatra, dia mety misy ny fanenjehana, mety misy ny fankahalana, mety misy ny olana samihafa izay atrehanao eo anivon'izany toeram-piasana izany, dia efa fahoriana ihany koa izany. Ary rehefa mijerytsika ny firenena na mijery an'izao tontolo izao dia mandalo fahoriana izao tontolo izao. Ary izay mihitsy ilay nambaran'i Jesosy Kristy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Ka mety isan-karazany io fahoriana izay atrehantsika io. Tsy tiantsika hoa ilay fahoriana ary tsy te handalo an'ilay izy mihitsy isika. Kanefa za amin'ity androany ity koa dia hiteny amintsika fa misy dikany mihitsy ny fahoriana rehetra izay ampandalovon'Andriamanitra ao amintsika. Raha mijery zao tsika ny mpanao Salamo dia efa miteny izy manao hoe soa ihany any ao ampahoriana ao izy mba hianarako ny didinao. Izany hoe nijerevany amin'ny fomba hafa aloha zany ilay fahoriana amin'izay fotoana izay. Dia ohatrany koa Paoly any amin'ny Romanina toko 5 dia miteny mihitsy izy manao hoe fa tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza. Satria hozy izy ny fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ary ny faharetana mahatonga hatsara-panahy voazatoetra. Ary ny hatsara-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana. Izany hoe ity fahoriana ity zany dia miteraka zavatra be dia be ady anatintsika any ilay izy. Ary rehefa tena dinina dia miteraka fanamafisana orona ny finoantsika sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Izany mahatokana hoe rehefa tojo fahoriana ny olona dia lasa miantoraka amin'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra. Ary indraindray ny olona sasany raha tsy domin'Andriamanitra sy kapohana amin'ny alazana fahoriana samihafa mihitsy aloha, tsy mahatsiaro hitodika aminy sy hitady azy. Dia izay hoe lasa kofehy volamena ilay izy toman'Andriamanitra antsika. Ary rehefa jerevanao ny soratra masina ohatra zao any amin'ny Tesalonianina voalohany dia ny kristiana tany Tesalonika dia niaritra fanenjehana. Niaritra fanenjehana izy kanefa dia izao no nambaran'ny Paoly manao hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay noho ny aminareo rahalahy, fa mahamendrika izany sady mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra, ka reharehan'ny tenanay nareo any amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana izay aretanareo. Izany hoe reto kristianina reto zany dia kristianina niaritra fahoriana, niaritra fanenjehana. Kanefa ny zavatra nahafaly ny Paoly dia hozy izy manao hoe voamaika hozy izy nitombo fatratra ny finoanareo, ny fifankatiavanareo, ny faharetanareo tao anatin'izay fahoriana izay. Ary rehefa jerevantsika ny 5 dia hozy izy manao hoe fa famantarana ny fitsaran'Andriamanitra izany mba hatao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady izany koa no iaretanareo. Ilay hoe mba dia midika hoe tanjona. Izany hoe ilay fahoriana io izy dia mba ahatonga anareo mendrika
amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hatao le atao zany dia hoe fanamboarana mba hamboarina ianareo mba ho tefena ianareo ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Ireny fahoriana samihafa izay lalovantsika ireny dia fanefen'Andriamanitra antsika ireny driavana, fanefen'Andriamanitra antsika ireny ary asa marivo ny fiainam-panahy tsy ny lalovan'ny angady-pahoriana ho le mpanompon'Andriamanitra ray izay. Zany hoe ilaitsika ihany koa io fahoriana io. Tsy mbola misy kosa aloha nangataka hoe tompo omeo fahoriana ampitondray fahoriana fa ny zavatra tokony ho angatahantsika dia tsy ny hoe esory amiko daholo ny fahoriana rehetrarehetra Andriamanitra fa ny tena vavaka takina amintsika dia hoe tompo miara mitondra amiko an'izao fahoriana izao. Ary efa nambarany tenin'Andriamanitra zany nitondra ny aretintsika rehetra izy ary nivesatra ny fahorintsika ihany koa. Zany hoe le fahaizanao miaraka amin'Andriamanitra, le fahaizanao mahatoky an'Andriamanitra, le fahaizanao mametraka ny adinao rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, izay ny zava-dehibe indrindra ao anatin'io fahoriana io fa Andriamanitra dia mahita ary tsy mamelanao irery izy ao anatin'io fahoriana izay atrehanao io. Koa ny teny izay ampahirezana antsika amin'ity an'io ity dia izany ny amin'ny hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana nefa matokiozy izy fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Izy zany tsy niteny mihitsy hoe tsy ahita fahoriana mihitsy ianareo fa hahita ianareo izy fa izao fotsiny matoky aho fa izaho no efa naharesy n'ity izao tontolo izao ity. Ny dikan'izay mampianatra antsika hifikitra amin'Andriamanitra ny fahoriana, mampianatra antsika hiantoraka amin'Andriamanitra ny fahoriana, mampianatra antsika hitady an'Andriamanitra sy hahalala ny sitrapony ny fahoriana. Dia rehefa raisinao tahaka an'izany ny fahorim-panahy samihafa izay lalovanao dia anana fifaliana ianao na dia mandalo fahoriana aza. Ka na ry Paoly aza tany amponjy izy no nampianatra sy nandefa taratasy ho an'ny kristianina manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao indray mifalia olona any amponja no miteny zany satria fantany fa ninona lalovany ninona iaretany dia izao hoe Andriamanitra ao ambadika izany rehetrarehetra any manohana azy ary miasa ahatateraka ny famonjena azy sy ahatonga azy ho voazahatoetra. Dia tahaka ny volamena ny finoantsika tsy maintsy sedraina vao hita hoe tena mamiratra. Dia izany no ampahirezana antsika ravana amin'ity an'ity ka ninona endrika fahoriana izay lalovanao dia aza taitra fa fanefen'Andriamanitra anao io mba hahatonga anao ho mendrika amin'ny fotoana izay avian'i Jesosy Kristy ny amin'ny raha ho any lanitra. Dia mahireza ary havana aza taitaitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra rehetra amin'ny voninahitra. Amen.